Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Efa nisy ny teny venao hoe ianao dia olona kely finoana. Izao koa no voalaza ao amin'ny Matitiko 7:10 ny 9:30 tapa amin'ny faharoa manao hoe ry kely finoana, nahoana no mihanahany ianao? Io teny tao fanintsiny io anefa dia feno fitiavana izay nataon'i Jesosy tamin'ny Petera, ary ekena fahasahazan'ny kristianina rehetra izany. Manozongozona antsika matetika ny rivo mahery ny fizahan-toetra. Ao anatin'ireny dia ireto misy fahamarinana efatra tokony ho tsaroana. Voalohany, ny tompo dia nandresin'ny fahafatesana sady nanome tokony olona hoe indro izaho momba nareo mandraka hariva ambara-pahatonga ny fahatapera izao tontolo izao. Ao Matitiko 7:20 misy an'izay. Voaray eo anatin'io mandraka hariva io ny andro andalovantsika amin'ny fizahan-toetra isan'andro. Ny faharoa, efa voasoratra hoe fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra. Romanina 5:20. Ao anatin'izany koa ny toe-javatra rehetra mampitomany antsika. Inona kosa ny fahatelo? Aza mana ninninina fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no hoentinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Filipianina 4:4. Izany hoe tsy misy tsy azontsika entana eo anatrehan'ny tompo. Mety tsy ho valiany eo no eo araka ny fanerentsika angano izany, kanefa tsy maintsy ho valiany amin'ny fotoany sy amin'ny mahamety azy izany, ary mandra-pahatongana izany dia mameno ny fotsika ny fiadanan'Andriamanitra ray. Ary ny fahavatra farany, aoka ho tsaroantsika fa izy no Andriamanitra ny fampiononana rehetra, izay mampionona antsika amin'ny fahoriana rehetra. Korinthiana 2:1-7 sy ny 7. Manoloana ny fahoriana azy dia be lavitra ny fampiononana ao amin'ny tompo. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoa mampofazamalaina fatomotrany andro izao. Emery vonjy sy vatosoa tsy mety mandeila ny finoana, fa ny tsy maintsy arahana saihany koa. Dia hambarako aminao etona fizany noefa hafatrafantsy Jesosy. Dia jerekory modely izay nomeny fampokasy feno fatsatriany koa. Vavaka sy asony enondreny no tanterahana an'ireo zay milasoa. Ampioza Jesosy iazo la finoana, iasa mafeo amin'izao tontolo izao, ka na matetika zay zahanirona dia mba hareno amin'ny fanaina. Anananiza no zahay ety antany, ry tompo sy mpanefany finoana. Metezana iaino andanitsany, tolory ery rehefa milanga ia. AWR. Téléphone 034 06 797 62.
tikadekeli mifinuna ka azanyasizayatamuno hande zay mahatsabadiso tsy mifuna sy mifambela eloka naindray mande miatsazy velatsira tojerena to maro resaka milazo tenaty mbola eko mifitiavatena vonjy fa efa miloverire nidy ampioza jeso iazo lafinona iasa mafeo amizao tontolo izao kana matetika zaizahanirona temba hareno aminy fanaina anananiza mozahay ety antany ry tompo sipanefany finoana metezana hiaino andanitsany tolory ery rehefa milanga ia farao avy andanitseny jeso tombo finona raha nasamitany amina ufonatseo ireo toreo sy toloko fisikiakatrany tena vaovao mitony asy zay atsehanapinona de fiderana sy miato amizay olevona treny fadisona faonenany zasenao mandrakiza radio awr lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao faonenany zasenao mandrakiza sakafo mahasoa mahasalama mahavelona atolotry ny feon'ny fanantenana miarabantsika mpanaraka ny fandaharana indray ny namanao sabina rakotondranay vo manolotra ary sama ny mandray feo androany indray tsika dia karakara salady voanio na salady coco inavary ny ilaina mila voanio ray tsika mila voatabia 4 mila zavoka 2 ranomboasary makirana 3 sotro lehibe menaka 3 sotro lehibe mila siritsika mila dipoavaritsika ratsina averinandray ara le zavatra ilaitsika teo voanio ray voatabia 4 zavoka 2 ranomboasary makirana 3 sotro lehibe menaka 2 sotro lehibe sira arak'izay tiavantsika anazy dia mila dipoavatra ratsina losa ny fanomanana aritsika karakarao ny voanio misy teboka kely anankiroa izay ao amin'ilay voanio dia loahana aloha iny dia esorina ny ranony izany tena tsara sotroina mihitsy rehefa izay dia vakio ny voanio ary kikiso ny nofony diovy ny voatabia tena tsara ny voatabia zany voasana hiala mihitsy ny hodiny rehefa voavofy dia zarao 4 voasiny zavoka teteo lavalava ary tonga dia asio ranomboasary makirana avetrany mba tsy ho mainty izany le izy tonga dia rarahana ranomboasary makirana avetrany aloha atambarao anaty lovia salady ny voanio ny voatabia ary ny zavoka omandray ny saosy afangaro ny ranomboasary makirana 2 sotro lehibe satria le 1 sotro zany efa nataontsika tamin'le zavoka teo
de ro sotro lehibe zany sisa de afangaro menaka izy de sira de dipoavatra. Ararao eo ambony voanio sy ny zavoka ary ny voatabia efa voakarakara teo zany le lasosy ranomboasary makirana teo. Afangaro tsara ka afangaro moramora mba tsy ho potika le zavoka. Zay de vita ny saladtsika. Izy ty zany de mora karakaraina sady mora vita fa le mikika le koko ihany zany no elaela. Izy ty de matsiro sady tena matavy nefa kosa tsy mampatavy. Koa de mastoary karakara salady amin'ny voanio fa tena mahasalama ny voanio. Zay ndray ara nazona tolotra antsika androany ny piano ajaina. Koa de mastoa manaraka amin'ny fandarana sakafo eto amin'ny AWR foana mandrapitafa ary tompoko. AWR boîte postale 700 Antananarivo 100. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. Manasanao hiara-dalina ny tenin'Andriamanitra aminao namanao kalebandretsikivy. Tanjona tsy mety tratra tahaka ny fanatratrarana ny vodilanitra ny fahasambarana eto amin'ity tany misy atsika ity. Mihevitra ny maro fa rehefa mahazo izay iriny izy ireo dia ho sambatra. Nefa na dia tanteraka azy izany dia mbola misy hatrany zavatra hafa izay heverina hahasambatra kokoa. Manolotra dingana makany amin'ny fahasambarana Jesosy eo amin'ny teniny. Andeha hodinitsika ny amin'izany. Hivavaka aloha isika. Rainay izay any an-danitro, andalina ny dingan'ny fahasambarana avy eo amin'ny teninao izay ankehitriny. Angatahanay ny fanahinao, anazava sy taridalana anay. Ampitoero ary ampitomboy ato anatinay ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha miazakazaka sy manao ny ezaka rehetra hahazo ny zavatry ny tany izay heverintsika fa hahasambatra isika, dia hafanao maritan'i Jesosy ny fahasambarana. Hoy izy amin'ny alalan'ny Jaona. Apokalipsy 1:7. Apokalipsy 1:7. Sambatra izay mamaky sy ny miaino ny teny ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny fa antomotra ny andro. Azo atao ny ho sambatra na dia eto amin'ity tany feno faharatsiana sy fahoriana ity aza. Misy teny telo izay mifamatotra sy mifampitohy ao anatin'ny fahasambarana ambaran'i Jesosy io, dia ny hoe mamaky, miaino ary mitandrina. Araka izany dia tsy ilay izay teo sambatra ny rotoroto sy hazakazaka hikatsaka ny zavatra ny tany, fa ny tokony atao dia mipetraka aloha mamaky teny. Ho an'izay manana olana amin'ny famakiana teny dia miaino ny vaky teniny izay mamaky izy ireo. Asehon'i Jesosy mazava eto, ny teny hovakiana dia ny teniny ity faminaniana ity, fa antomotra ny andro izy. Mirakitra ireo zava-dehibe tranga eo amin'ny tantaran'ny tany ity faminaniana izay asaina vakiana ity. Ny mampiavaka ny fiainantsika ankehitriny dia ny fihazakazahana sy ny fivezivezena mba azahoana izay ilaina mba hahavelona. Misy teny efatra izay re matetika tenenin'ny ankamaroan'ny olona dia ny hoe tsy manam-potoana. Sambatra ianao raha mbola mahay manokana fotoana andinina ny tenin'i Jesosy, indrindra ity faminaniana izay nomeny any Jaona ity. Ny dingana voalohany dia ny famakiana, saingy tsy ampy ahasambatra izany. Ny dingana manaraka dia ny miaino. Ao amin'ny Baiboly ny hevitry ny teny hoe miaino dia mihoatra lavitra noho ny sofina mandre-teny fotsiny. Ny dikany dia mahazo tsara ny heviny, mahafantatra izay voalaza. Araka izany, izay mamaky ny tenin'Andriamanitra dia tokony hamantatra ny tena heviny,
izay tena tian'Andriamanitra ambara. Izany indrindra no ilana mpampianatra anazava ny soratra masina. Tamin'ny andron'ny Nehemia, ilay Jiosy nanarina ny tanànany sy namerina ny zanak'Israely ho amin'ny lalàn'Andriamanitra, dia izany indrindra no nataondry zareo. Andeovaka itsika ny Nehemia 4:5. Nehemia 4:5. Dia hanovakiny mazava tsara ny teny tao amin'ny bokin'ny lalàn'Andriamanitra, sady no hazavainy tsara ny heviny, ka dia azon'ny olona tsara ny teny novakiana. Azonao tsara ve ny tenin'Andriamanitra? Azo antoka ve fa tena araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fanazavan'ny mpampianatra sy ny mpitoro-teny ny tenin'Andriamanitra aminao? Indingana fahatelo izay mitondra ao amin'ny fahasambarana ao amin'ny Apokalipsy 1:7 dia ilay hoe mitandrina, mitahiry, miaro, mampiatra no hevitra finosiny io teny io. Tsy ahasambatra ny fahamakiana sy ny fahazoana tsara ny tenin'Andriamanitra raha sy tafatsofoka ao anatin'ny maha olona tanteraka izany teny izany. Izao nolazain'i Jesosy tamin'ireo olona niaino azy. Mateo 7:7-7. Mateo 7:7-7. Koa amin'izany nazovo no mandre izany teniko izany, ka mankatoa azy dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy, izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy, ary latsaka ny ranonorana ka nisy rika be, sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany, nefa tsy nianjera izy satria efa naorina teo ambonin'ny vatolampy. Fa izay rehetra mandre izany teniko izany nefa tsy mankatoa azy dia hoarina amin'ny lehilahy adala, izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika, ary latsaka ny ranonorana ka nisy rika be, sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany, dia nianjera izy ka loza ny fianjerany. Ny hoe mitandrina izany dia mankatoa, manaiky, manaraka, mitaky fahasahiana ity dingana fahatelo mahasambatra ity, satria matetika mitaky fanovana goavana eo amin'ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra. Raha mahatoken'i Jesosy anefa ianao dia ahasambatra izany fanovana izany. Antomotra ny andro, hoy ny tapany farany eo amin'ny Apokalipsy 1:7. Fa inona tokoa moa ny tranga? Tsy lavitra ny valin'io fanontaniana io, fa ao amin'ny 7. Ndovaka itsika izany. Apokalipsy 1:7. Indro izy avy amin'ny rahona, ary ny maso rehetra hita azy, na dia izay nandefina azy aza, ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, amen. Antomotra ny fiverenan'i Jesosy. Nahoana moa no ampitomany ny firenena rehetra izany? Satria tsy namaky sy tsy niaino ary tsy nitandrina ny tenin'i Jesosy izay mpamonjy izy ireo. Izara roa ny olona amin'ny fiverenan'i Jesosy, isy ho sambatra ary isy hitomany. Ny anton'izany dia ny safidin'ny tsirairay nanoloana ny tenin'Andriamanitra. Maharitra mandrakizay io teny io, mitondra fahasambarana raha vakiana sy henoana ary tandremana. Omeo toerana amin'ny fandaharam-potoananao ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, fa izany no loharanon'ny fahasambarana. Hivavaka isika. Jesosy io, ampio izahay hanokana fotoana ho anao sy ny teninao, ka hamaky sy hiaino ary hitandrina izany, satria ho avy tokoa ianao. Engane izay tsy hitomany ianao amin'izay fotoana izay, fa mba ho anisan'ireo hifaly hiaona aminao. Amin'ny anaranao nangatahanay izany vavaka izany. Amen. Jacqueline. Atumu chani
isanandro mofonaina raisoaoampo fazamalaina fatomotrany andro izao dinimiteny ny baiboly hanisanandro mofonaina raisoaoampo fazamalaina fatomotrany andro izao zay lay onjany fanantinana baiboly no jiro manazava zany lala namakany andanitra manome aina siery famarina natsiovery kumaereza mandinika izany oavifanganao o jeso hamonjireo ny aino mankatony teny ny teny ny baiboly hanisanandro mofonaina raisoaoampo fazamalaina fatomotrany andro izao diny teny ny baiboly hanisanandro mofonaina raisoaoampo fazamalaina fatomotrany andro izao diny teny ny baiboly hanisanandro mofonaina raisoaoampo fazamalaina fatomotrany andro izao diny teny ny baiboly hanisanandro mofonaina raisoaoampo fazamalaina fatomotrany andro izao You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. feon'ny piaino feon'ny piaino dia fifaliana ho an'ny namanao iliandry amin'ny tantsoa ny miaraka aminao anatin'ity fandarana manokana ity fandarana izay nampitondraina ny lohateny hoe feon'ny piaino fandarana ainaontsika ny feonao piaino mivantana na koa ainaontsika ny fijoroano vavolombelona izay zarainao aty amin'ny radio feon'ny fanantenana amin'ity an'io ity isika dia naraka fijoroano vavolombelona anankiray izay nosoratany anabavy anankiray mipetraka any ivelany mpankafy ny fiainonany radio adventista iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy izy ary nizaranyity fijoroano vavolombelona ity mba hampahirezana antsika izay mandalo aty sarotra eo anivon'ny fiainam-panambadiana ho atokantrano ao ary koa mba ho lesona ho an'ny tanora izay mikasa ny hiditra amin'izany fanambadiana izany nangataka moa izy mba tsy ho tononona ny anarany tsy izay raha teo moa zava-dehibe fa lay fijoroano vavolombelona mihitsy milohan'izany dia manasanao mba hanaraka hira anankiray
rija malala ny fiainanety mazana toko tsy laozany zava-manjo empirino kivy mila moifo adino lay tompo tsito iolanjarotra mianjady aminao tsy hoe tsy fitiavany anao navelaniseho reo o fianaranao alnefena toetra vaovao mbola isy maraina vaovao andimbiny aliny tatao mbola isy maraina vaovao voatendriny ho anjaranao zay lay monjany fanantinana ekeko toko fa mafy aminao izao fitsapana miatry izao efantany nefa zay tsy ozakanao tsy avela miatra aminao mandalo ianino tsy homandraky zay aza tao mankarary fo lay efanandresy izao tontolo izao jesosy no iady ho anao mbola isy maraina vaovao andimbiny aliny tatao mbola isy maraina vaovao voatendriny ho anjaranao maraina vaovao andimbiny aliny tatao mbola isy maraina vaovao voatendriny ho anjaranao voatendriny ho anjaranao voatendriny ho anjaranao indray andro dia nisy anabavy anankiray izay fantatro tsara kanefa niantso aho avy any ivelany tamin'ny alalan'ny whatsapp dia nifanoratra izay menadata aorianan'izay dia nilaza tamiko izy fa misy fijoroano vavolombelona izay tiany hozaraina amin'ny mpiaino no tantarainy tamiko ilay fijoroano vavolombelona ary dia nanapa-kevitra izy fa hanoratra ilay fijoroano vavolombelona dia anjarako zany ny mizaran'izany amintsika mpiaino dia toy izao ilay fijoroano vavolombelona nosoratany mirabanao ranada elion ity ilay fijoroano vavolombelona ny fomba fanitsian'Andriamanitra ny malalany izay no lohateny nomeny an'ilay fijoroano vavolombelona dia zay voalaza ao amin'ny apokalipsy 3:7 no nanomboany azy apokalipsy 3:7 izay rehetra tiako no anariko sy faiziko koa dia mahazo toy ianao ka mbeba ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ho izy no anaovako izao fijoroana vavolombelona izao ary amin'ny fanetretena tanteraka vakivava ho izy fa tsy haiko ary tsy takatry ny saiko mihitsy ny fomba fihevitry ny tompo rehefa mitaizantsika izy rehefa tena maniry fiovany marina isika dia mila mamela an'Andriamanitra hiasa amin'ny fahafenony tanteraka hanovany fiainantsika tsy miandry fahagagana tampoka araka ny fihevitry ny maro mba hanovantsika vetivety amin'ilay fomba fiteny hoe coup de baguette magique
tsy tahaka an'izany ho izy ny fomba fiasan'andriamanitra tsy araka ny fomba fihevitsika olombelona araka ny voalaza o Isaia 5:5 sy ny 7 manao hoe ny fihevitro tsy mba fihevitrareo fa tena misy fanamboarana ataony mihitsy eo amin'ny toetrantsika ary ataony amparetana izany mety harary sy angirifiry ny fandidiana indraindray kanefa nataony hasoanao izany izaho izay manoratra ho izy dia aty ampitan-dranomasina miaraka amin'ny zanako rehefa nisara-panambadiana tamin'ny rain'izy ireo aho raha fitinina ny tantara dia tahaka an'izao nisy ady mangotraka tao anaty tokantranoko sy fotoana lasa izay nataon'andriamanitra tsapako fa diso aho satria tsy mba nitondra vahaolana tao amin'io tokantranoko io fa naleko nitsoaka ny olana izay nitranga niafina nanamaivana ny olana araka ny fomba fiheverako azy ary ny loza indrindra dia tsy nahatsapako akory fa zava-dehibe amin'andriamanitra ny le hoe masina ny tokantrano nataoko dia niafina tany amin'ny asa mandrara nanymevahana ny fitiavam-bola ary dia niteraka ampopodiso toerana tanteraka tao amiko izany taty aoriana nefa dia niamafy ihany ny ady ary dia nanomboka nitodika tamin'andriamanitra aho nangataka sy nitaloha taminy satria nanomboka tsapako ny ratra anaty ny anangidy hatrany 10 taona no nisakana an'izany irery fa na izany aza dia nitoetra tsy niova teo amiko niantso vonjy tamin'andriamanitra kanefa nataoko ihany nataoko tamin'ny farany dia nanaiky hamala ny vavaka nataoko ihany Jehova nateo ary izany satria ny avy ao am-poko no hitan'andriamanitra ary fantany fa olona ihany aho tena fitiavana tokoa izy tsapan'ilay irifiry ary fantany fa fiovana tanteraka no ilaina fa tsy vahaolana vonjimaika tiptop afakely ny lalana ny tantanany aho sy ny fomba namaliny ny vavaka nataoko nahoana ho ianao satria navelany ho lasa ny ombondray ny olana goavana natrehako akoatra ny tao atokantrano efa nolazaiko teo aloha fa nitsoaka ny olana tao atokantrano aho dia tany amin'ny asa tany amin'ny sehetry ny asa no ny afenako nitsoaka n'lay olana dia tany amin'ny fitadiavam-bola no nanaranako fo teo amin'io asa izay nataoko vahaolana hitsoahana ny olana nisy atao tokantrano anefa nahitako olana goavana anankiray hafa niezaka tamin'ny herin'ny tenako aho mba hamana ny olana amin'ny alalan'ny ampopo mavevavy kanefa olana goavana naterak'izany navelan'andriamanitra ho hitako mihitsy izany ary natsiaro ansarasy Abrahama tamin'ny Agara tamin'ny fotoana io zay vokatry ny fitadiavana vahaolana amin'ny hery sy ny saim-patatra amin'ny mahaolona dia hitantsika ny vokany toa tahaka ny arakaraky ny tolomako tamin'ny-bavaka izany a sy ny tomaniko mafy hidiran'andriamanitra tsehatra teo amin'ny fiainako akoatra ny fifadikanina ny fanaovana asan'andriamanitra isan-karazany no toa voamaika ohatra ny tsy nosakanan'andriamanitra ireo zava-dratsy rehetra izay heveriko fa tsy tokony azo aho fa tena navelany mihitsy seho daholo tahaka n'ireny mihinana fanafody mamoaka ny aretina rehetra ao anaty ireny izay ny fahatsapako ny zavatra nataon'andriamanitra tamiko ary nataony anefa izany mba atsapako ny tena olako sy anekeko ny anongotana hatramin'ny fakany ny tena aretiko tokantrano ny aratsy hatrano ny tokantranonay samy nanao izay saim-pantany izay mivady ilay asa izay tiako anehoana ny ampopo mahavehivavy ahy ary nandosirako ilay olana dia lasa simba sy potika tao anatin'ny fotoana fokely kanefa nandaniana rondo tanteraka tsy lazaina ntsony fa fambaraka teo anivon'ny fiarahamonina mbola nanampitrotraka ny fanendrikendrena teo anivon'ny piraita-po amin'ny finoana sy ny maro hafa maizina tsy nisy fahazavana ho atso ny fiainako ary vao maika tsapako ny tsy maintsy ny fikirako tamin'ilay mpamonjy ahy satria izy rery sisa nanomboka teo no azoko ny anteherana tahaka n'ilay tantara ny Sadraka sy Mesaka ry Abedinego rehefa alefa anaty laforo izy ireo dia toy ny hoe navelo no tonga teo amin'ny toerana izay tsy maintsy anteherako amin'ny koa aho ary anteherako amin'ny rery
na tonga hifikitra mafy taminy zany ary tsy nanaiky ny ala tamin'ny mpamonsoko itsony aho satria ny noko fa izy dia teo foana tamin'ny fiainako rehetra ny ainako ary hany vaolana azo antoka ho aho fa izaho no tsy mbola nandray azo mpamonjy aho mety mandao ny olona ary voafetra raha isy azany mety ho fahatakaran'ny olona ny zavatra mahazo aho fa Andriamanitra kosa dia azoko antoka tanteraka fa tena mahatakatra ny tena mahazo aho sy ny tena vaolana sahazan'izany vokatry olana arakasa io dia tsy tafody tany an-tanindrazana itsony aho fa voaterina anao sesitany taty ivelany tahaka ny Mosesy nitsoaka tany anefitra rehefa avy nanao ratsy dia tsapako tahaka an'izany mihitsy aho nomen'Andriamanitra famindrapo heritaona ny saintsainana mba anokafa ny masoko amin'ilay teny voalazo amin'ny Apokalipsy 7:7 manao hoe zay tiako no anariko sy faiziko. Hay zany ny atao hoe fiovana dia mila fanesorana amintsika mihitsy ny toetra ratsy novolentsika ary amin'ny fangirifiriana be no analan'Andriamanitra azy atsapantsika fa tena ratsy ny toetrantsika teo aloha ka ahatonga antsika ho rikorikony amin'izany mba tsy hiverenantsika intsony amin'ilay ota sy ahafahany manangana olom-baovao indray eo amin'ny fiainantsika. Ny areti-panahy izay nanamboaran'Andriamanitra dia ny fiavina vonana, ny ampim-podisy toerana, ny fieritreretana ho mahavita rery ny tena zany rehetrarehetra zany dia faharatsiana izay tian'Andriamanitra esorina teo amiko. Teo koa ny fanaovana tsinitsinina ny tokantrano amin'ilay antsoina hoe laisser aller. Zany hoe fa tsy mety dia avela andeha amin'izao dia izay afarany ihany, tsy misy fitolomana mibavaka mafana sy ny fanekena fa manana andraikitra ao anatin'ilay olana izay niseho tena. Tsy nisy fanetretena mihitsy. Tsapako ary nataon'Andriamanitra nazava tsara tamiko ary tena zava-dehibe no hilazako an'izany aminareo. Fa tena samy tompon'andraikitra daholo ny mpivady ny amin'ny zavatra rehetra mitranga ao an-tokantrano ary tsy tokony ho noho ny fijerin'ny olona no hitondrana ny tokantrano fa araka ny fijerin'Andriamanitra. Masina io aminy, izy no te hitoetra ao ary zany no antony nanamasinany ny tokantrano. Fa ny any biby moa reny no mandeha amin'izao tsy misy tsodrano avy amin'Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny Genesisy ho ihany izy dia hitantsika fa fahafinaretan'Andriamanitra ny maka ao an-tokantrano ny Adama sy Eva sy mamangy azy ireo isanandro ary fahafinaretana ho azy foana izany hatramin'izao. Tsy misy fiadanana ho izy ny tokantrano tsy toeran'Andriamanitra. Fa amara-paranako azy dia tiako hijoroa ny vavolombelona manokana ny amin'ny areti-panahy anankiray izay nahazo ahy dia ny fitiavam-bola. Tafiditra ao daholo ny fandaniana fotoana be loatra amin'ny asa atao. Sitrany ahy, ny tsy fahalalana onony amin'ny zavatra rehetra, ny fitsiriritana ny rihako izao tontolo izao. Fiara raitra lafo vidy, fitsangatsanganana lafo be, fitiavana lamaody amin'ny endriny rehetra, trano lapabe sy ny sisa. Zany rehetra zany dia loza mitatao. Natao hiasa isika voninahitr'Andriamanitra fa tsy ho an'ny fitiavam-boninahitra. Rehefa tsy manome voninahitra azy isika dia tsy homeny voninahitra koa fa ho fahampitehina ny tsy maintsy ho vokany. Nandray lesona be dehibe tokoa aho izy ary niaiky ny eloka rehetra vitako. Nikeko ny fanovanana taony tamiko ary tena tsapako fanamboarin'Andriamanitra ny fiainako. Dia mbola nomeny fotoana indray aho mba ahafahana manova ny famindra dia navelany hanorina tokantrano vaovao tahaka ny namelany an'i Davida hiaraka tamin'i Batseba. Izay ny fahatsapako azy ary tamin'ny tanana mahery sy sandrana intsitra no nitondran'ny zanako ho eo anilako ihany koa. Zany no zavatra niseho rehefa nianatra ny namela heloka an'ireo mpanendrikendrika sy mpanenjika ahy aho. Hitako ny namelan'Andriamanitra ny latabatra teo anoloan'izy ireo. Ary tsapako ny fahatanterahanyity teny ity tamiko amin'ny dikateny katolika ao amin'ny tantara faharoa 7:7 manao hoe raha manetry tena sy mivavaka ary mitady ny tavako ny vahoakako izay antsoina amin'ny anarako ka miala amin'ny lalan-dratsiny dia hiaino azy aho any an-danitra amela ny fahotany sady ahasitrana ny taniny.
tena azoko tsapahitanana hatramin'izao fa velona ny Andriamanitra ivavahantsika ary maniry ny ahatanteraka antsika tsy hisy pentina izy satria ho avy tsy ho ela. Koa eto am-pamaranana dia ny tanjoko lehibe indrindra amin'ity fijoroano vavolombelona ity dia mba hisarika ny fonao haniry mafy ny hiova fo tahaka an'izay nataon'Andriamanitra tamiko ary hanaiky ny ho tantanan'Andriamanitra manomboka izao. Tsapako mihitsy ny mahasamihafa ny hoe kristianina anarany fotsiny sy ny tena fiainana kristianina ary isaorako manokana an'Andriamanitra izany. Raha azon'Andriamanitra natao tamiko izany dia noko fa manana vahaolana ho an'ny tokantrano rehetra koa Andriamanitra. Samia mifoha amin'ny toromasom-panahy isika fa efa tena tongotra ny fiavian'i Jesosy indray handray izay rehetra manaiky ny bebaka sy nanaiky azy ho mpamonjy tokana. Maranata. Zay ilay fijoroano vavolombelona nentin'ity anabavy ity ary hinoko fa nampaherentsika izay miatrika ady. Ny olana dia samy manana ny azy, ny karazany tsy mitovy. Fa na inona olana atrehantsika dia lehibe lavitra noho izany ny fahafahan'Andriamanitra manampy antsika. Ilainy fotsiny isika mba hanaiky azy ho mpamonjy antsika amin'ny lafiny rehetra. Hinoko fa manana fijoroano vavolombelona izay tiana ho zaraina koa ianao. Milaza aminao marimarina tokoa aho fa hitondra hery ho anao sy ho an'ny hafa ny fizaranan'izany eto amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana. AWR boîte postale 700 Antananarivo 100. Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Dia izay koa no namarana ny fiarantsika teto tamin'ity anio ity, manao mandrapiresaka vetivety indray ny namanao Eliandre Amitantso. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity page ity AWR feon'ny fanantenana. Balsama fiderana Tompo hoianao no mahalala Niady mafizay atrehako Fa tsy vitsy ireo zay mankala Aoky anao no fialofako Fantatrauko izay nataoko Teo imasonao ny fiainako Niloreraka ny foko sy ny saiko Ka dia mila famonjena viamina Radio AWR Lay feo mitondra fanantenana isanandro ho anao. Endrikefa ho isanandro amin'ireo zava-tsy natao Tompo ianao mahalala ny andro Hitrangany marina toy
iza fantatrahoko iza nataoko teo imasonao ny fiainako miloreraka ny foko sy ny saiko ka de mila famonjena viamina fantatrahoko iza nataoko teo imasonao ny fiainako miloreraka ny foko sy ny saiko ka de mila famonjena viamina miloreraka ny foko sy ny saiko ka ilaiko reny vonjy viamina Teninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Dia falitafatafa aminao indray ao anatin'ity fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra ity, ny namanao mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny Tansoa. Miarabanao no sady manasanao mba haritra fotoana vitsimontsa hanovozana tompontsoa avy amin'izany fiarah-mianatra izany. Resaka mikasika ny fanekena ny lesontsika, fanekena ataon'Andriamanitra amin'olombelona. Ilay Andriamanitra izay namorona antsika, nanomana ny zavatra rehetra ho vonona milohany namoronana ny olombelona, dia nanao fitsapahana azo mivady. Ka raha tafavoaka n'izany sedra izany izy ireo dia hitoetra mandrakizay tao amin'ilay paradisa efa teo anoloany. Fa raha tsy tafavoaka amin'izany izy ireo dia hiatra aminy izay nolazain'Andriamanitra. Dia tsy maintsy nampiarina ny didy satria tsy nahatafita ny fitsapahana izy mivady, ary mampalahelo antsika rehetra izany, kanefa izay ny zava-nisy. Isaoran'Andriamanitra fa noho ny fitiavany izay tsy tratry ny saina mihitsy dia nanao planina izy ho famonjena ny Adama sy Eva sy ny taranany. Izay no mahatafiditra an'ity resaka fanekena ity. Ary tsy mba isika olombelona velively dia isika izay nanana ny fahatsoana tanteraka no mba nanana eritreritra hanao fanekena amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra mihitsy no namorona an'izany fanekena izany. Izy no nanana an'izany hevitra hanao fanekena amintsika izany. Zao ny vakintsika ao amin'ny Genesis 17:12. Genesis 17:12. Fa izaho hanao ny fanekeko ho amiko sy ho aminao, ary amaro anao indrindra. Avy amin'ny teny Hebreo no nandikana ny teny hoe fanekena. Ary io teny hoe fanekena io dia miseho hatrany amin'ny 720 any amin'ny testamenta taloha. Imbetsaka izany ary misy antony matoa miverimberina tahaka an'izany. Azo adika ihany koa hoe didimpananana na fatrafarany napetraka ireo tompony fananana izany. Ny fanekena dia natao ampifandraisana ankolafy anankiroa izay mifanaiky. Nampiasaina hoentina milaza karazana fifandraisana maro samihafa koa nefa izany. Izay fifandraisana izay no tena manana ny lanjany ao anatin'ilay fifanekena. Fifandraisana eo amin'ny olona samy olona na fifandraisana eo amin'Andriamanitra sy ny olona. Fifandraisana mirakitra fifanekena tsotra no ampiasana azy eo amin'ny olona samy olona, fa eo amin'ny lafiny ara-panahy
ara-pivavahana zany hoe eo amin'ny lafi ny fifanekena atao amin'Andriamanitra dia hafa mihitsy ny heviny. Ny fampiasana azy ara-panahy dia endrika mitovy amin'ilay fampiasana azy tsotra ihany saingy manana heviny lalina kokoa. Ny fanekena araka ny Baiboly izay fanaovan'Andriamanitra amin'ny olona dia azo oharina amin'ny fanekena amin'ny fanambadiana ihany, hamora ny fandraisantsika azy. Izay sady fanekem-pifandraisana no fanekem-pifanarahana. Misy zavatra maromaro ao anatin'izany. Reto misy zavatra fototra amin'ny fanekena ara-Baiboly amin'ny mahafifanarahana azy. Satria izay fifanekena na ny fanekena ataon'Andriamanitra amintsika izay no tena ifantohan'ny fiarahantsika mianatra. Voalohany ao anatin'ny fanekena dia miaraka amin'ny fianianana no anambaran'Andriamanitra ny teny fikasan'ny fanekena izay omeny. Rehefa manao fanekena izy dia misy teny fikasana ary miaraka amin'ny fianianana izay ataony izany. Zao no vakiantsika eo amin'ny Galatiana 4:5. Galatiana 4:5. Ary izay rehetra mandeha araka ity fitsipika ity dia ho amin'ny eneny fiadanana sy ny famindrapo ary ho amin'ny Israelin'Andriamanitra. Misy teny fikasana izany, misy fianianana izany. Zao koa voalaza amin'ny Hebreo 5:7 sy ny 4. Hebreo 5:7 sy ny 4. F'Andriamanitra nanao teny fikasana tamin'ny Abrahama, ary satria tsy nisy lehibe noho ny tenany izay azony nianianana dia nianiana tamin'ny tenany izy. Andriamanitra zany nanao fianianana tamin'ny tenany. Ka nanao hoe, eo amin'ny 4, hitay ianao tokoa aho ary amaro dia amaro anao. Misy fianianana izany ary misy teny fampanantenana na teny fikasana. Lafi ny faharoa izay hita ao anatin'ny atao hoe fanekena atao miaraka amin'Andriamanitra dia ity: ny adidy ateraka izany fanekena izany. Teo dia mikasika ny fianianana sy ny teny fikasana na ny teny fampanantenana no hitantsika voalohany ao anatin'ny fanekena. Fa eo amin'ny lafi ny faharoa dia misy adidy ateraka izany. Rehefa manaiky an'ilay fanekena isika dia misy adidy takiana izany eo amintsika. Tsy inona izany fa ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra arak'izay aseho amin'ny didy 10. Zao ny voalaza eo amin'ny Deutéronomie 4:17. Deutéronomie 4:17. Dia nambarany taminareo ny fanekeny izay nandidiny ianareo arahina, dia ny didy 10 ary nosoratany teo amin'ny vato fisaka 2 ireo. Nambarany taminareo ny fanekeny izay nandidiny ianareo arahina, dia ny didy 10. Ary ny ratsan-tanan'Andriamanitra mihitsy no nanoratra an'izany fa tsy nitonony tamin'ny vavany fotsiny izany. Lafi ny fahatelo hita ao anatin'ity fanekena atao amin'Andriamanitra ity, akoatran'ny fankatoavana sy ny fianianana nataon'Andriamanitra miaraka amin'ny teny fampanantenana, dia ny fomba hoentina manatanteraka an'ireo adidy amin'ny faneken'Andriamanitra dia amin'ny alalan'i Kristy sy ny trafim-panavotana izany. Zay ny fomba entin'Andriamanitra manatanteraka azy amin'ny alalan'i Kristy sy ny trafim-panavotana. Zao ny voalaza ao Isaia 42:9. Zaho Jehova efa niantso anao tamin'ny fahamarinana sy nitantana ny tananao, ary aro anao aho ka hanome anao fanekena ho an'ny olona ho fanazavana ny jentilisa. Jesosy no resahana eto. Zao ny voalaza ao Filipianina 2:17. Fa Andriamanitra ny miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana tanteraka ny sitrapony. Izy no manome ny fanekena, izy no mianina ary milaza ny teny fampanantenana ao anatin'izany mba amporosiana antsika hanaiky ilay fanekena, dia ny adiditsika mankatoa. Fantatr'Andriamanitra nefa ny fahalementsika dia ataony ao anatin'ny drafim-panavotana mihitsy ny fomba ahatonga antsika ho afaka manaraka an'izany.
zay le hoe Andriamanitra ny miasa ao anatisika na ny fikasana na ny fanaovana tanteraka ny sitrapony ary amin'ny alalan'i Kristy no anatanterahana an'izany. Ao anatin'ity fanekena ity izany dia ahitantsika mazava tsara ny fitiavan'Andriamanitra misongadina tanteraka. Mario tsara zany fa ireo zavatra telo ireo dia ny teny fikasan'Andriamanitra miaraka amin'ny fianianana nataony sy ny fankatoavantsika ary ny drafim-panavotana. Ireo zavatra telo ireo azadino mihitsy ny teny fikasan'Andriamanitra, ny fankatoavantsika ary ny drafim-panavotana ny mamaritra ny fiarahany tsiraray amintsika mandeha manokana amin'ilay Andriamanitra namorona antsika. Tsika nge mifanentany miara-mianatra fa mandeha tsirairay ny fiarahana amin'Andriamanitra, ny fankatoavana sy ny hovokatra izany. Nisy fomba nataon'Andriamanitra mba ampianarana an'izany drafim-panavotana izany teo anivon'ny zanak'Israely. Any amin'ny testamenta taloha dia fahitantsika izany. Ireo tandindona tamin'ny asa fisoronana no nampianarana ny olona tamin'izany fotoana izany mikasika ny drafim-panavotana iray manontolo ao amin'ny testamenta taloha. Tamin'ny alalan'ireo tandindona ireo no nianaran'ny olon-tsotra sy ireo patriarika ary ireo mpaminany nampiasa ny finoany an'ilay mpanavitra ho avy dia Jesosy izany. Ireo biby izay nivonoana hisolo heloka ny olona ohatra, isaky ny manota ny olona dia mitondra biby atao sorona. Ireny dia tandindona mazava nampiseho milohan'i Jesosy, ilay zanak'ondry manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Tamin'ny alalan'ireny fomba mpivavahana ireny no nahitan'ny mpanota mibebaka ny famelan-keloka tamin'ny fahotany sy ny fanafahana tamin'ny fahamelohana izay tokony hatra taminy. Dia tahaka izany hatrano ny azonana andreo fitahiana avy amin'ny fanekena izay nampitohy hatrano ny fitomboana ara-panahy sy ny famerenana indray ny endrik'Andriamanitra eo amin'ny olona. Izay tanjona faratampo ny famonjena ataon'Andriamanitra, tanjona faratampo ny fanekena ataon'Andriamanitra. Na dia kena tokoa aza fa tsy nahomby mihitsy, tsy mahomby sika matetika eo amin'ny fanatotosana ny anjarantsika dia ny fankatoavana ao anatin'ilay fifanarahana ataon'Andriamanitra. Firy amintsika ohatra ny vita fanekena tamin'Andriamanitra teo amin'ny ranon'ny batisa, kanefa impiry ny lavo namadika ny fanekena. Famelan-keloka hatrany anefa no asetrin'Andriamanitra n'izay miekeloka. Izao anefa no tsarovy atao mpamaranana. Tsy ampitondra ny olona anankiray amin'ny famonjena na dia tena ilaina aza ny fahazoana famelan-keloka fotsiny amin'izay zavatra tsy nentina ataony, fa tsy maintsy manaiky ny dingana manaraka izy dia ny fanadiovana avy amin'Andriamanitra ho afaka amin'ny fahotana izay nahazoany famelan-keloka. Ny farana sady ny fiarahantsika mianatra manao mandra-peona vetivety indray ny namanao Iliandry amin'ny tanjo. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.